ny fibebahana dia miala tanteraka amin'ilay zavatra nainanao teo aloha ary miova fiainana mihitsy ianao. Zay tompoko natao hoe fibebahana, miova fiainana, tsy hainao intsony fa afa tanteraka ianao. Mianatsimy ianao teo aloha, mianavaratra ianao. Mijoro amin'ny tongotra dia lazao ny namanao fibebahana no ilain'Andriamanitra hoe. Zava-dehibe tompoko ny délivrance, ny babaka fanafahana fa ny fibebahana. Alohan'ny nivoahan'ny DEMONIA fito tamin'ny Maria Magdalena bebaka izy. Maria Magdalena tia lehilahy, tsy mazaka mahita lehilahy. Ary vehivavy tia confort be mihitsy izy. Zareo ny menaka ampiasainy, menaka sarobidy loatra ho intenin'Andriamanitra, ny parfum io Maria Magdalena io, wow! Ny tavoangy misy ny menaka, wow! Zany ny fiainany. Fa ny bebaka izy, ny bebaka izy lazao namany ny bebaka izy hoe tsy mena maso olona itsony nandohalika eo amin'ny tongotra Jesosy, nampidininy teo amin'ny tongotra Jesosy ny zavatra sarobidy loatra teo aminy. Zany hoe tsy volatsony ny antony nanatonany an' Jesosy fa te hiova fiainana tanteraka izy. Ny antony nanatonany sasany am' Jesosy dia ny mba hanam-bola, fa ny fahotany tazominy any ny mba au confort, satria tsy tia nilaozany namany. Menatra eo anatrihan'ny hafa, ny hafa ohatr'izao daholo ny fitafiny anao dia ety ihany, ohatr'izao ny trano ipetrahan'ny hafa ny ahy dia ety ihany. Zany ny any sasany, fa ny azy tsy izany. Te hanana fiainana vaovao izy. Raha lazabavy tsy misy fahasambarana ankoatriny hoe manana fiainana vaovao, io ny tena fahasambarana. Na tsisy nariary anatin'ny posinao, fa rehefa nahazo fiainana vaovao ianao, manam-piadanana ianao, manam-pitsahara ianao, manam-pahasambarana ianao, manaraka ho azy ny fitahina sy ny voninahitra Andriamanitra. Zay ny mahatonga ny olona indraindray rehefa tonga eo amin'i Jesosy, averin'i Jesosy zéro aloha izy inainay. Mba hitenana hoe tamin'ny tompony nazoko any reto. Averin'ny tompo zéro zay. Ampifaliana aloha ianao vao tonga tao fa rehefa aveo averin'ny zéro ianao dia manomboka miaraka aminy, dia zay fitahinao rehetra fitahina no nerahanao taminy. Zay ny miaraka amin'i Jesosy. Menaka manitra sarobidy loatra ny natao teo amin'ny tongotra Jesosy, sady nitomany, tsy hoe mitomany fa mijaly, tomany teo vavela eloka, tomany te hanaraka an' Jesosy. Oka isy ranomaso netaeta aminao manomboka androany, ranomaso te hanaraka an' Jesosy hatramin'ny farany, ranomaso te hiova, ranomaso te hiverina amin'ilay fitiavana voalohany, ranomaso te ho any an-danitra, ranomaso te ho afaka amin'ny fahotana, ranomaso te hahita an' Jesosy. Fa tsy ranomaso nilozan'i Jean-Marie, tsy ranomasona ilikiniavany, tsy ranomaso enjehany hafa, fa asoafe mangetaheta amin' Jesosy, mangetaheta an'Andriamanitra, te hiaraka amin' Jesosy. Izaho hoe tompo, te hiaraka aminao, te hiaraka aminao, te hiova, fa tsy ananako le fahafahana hiova. Mila ny fanampianao aho, mila ny herinao aho, mila ny fidiranao an-tsehatra. Zay ny nataon'io Jesosy io, mitomany eo an-tongotra Jesosy. Ary ny volony zay nahasarotiny azy iny, satria ny volony voninahitry ny vehivavy. Ny akabiazanareo reo vehivavy rehefa hivoaka ny trano dia vita tsara mihitsy ny volonareo vao mivoakinareo, ankoatran'le anankiray tsy mivaky loha re. Tsy hainao le resako fa re tsy mivaky loha re. Alleluia. Marina le resako sa tsy marina? Zareo zao tsara bango daholo nareo, zareo zay vehivavy aokailoha tsara bango zareo vehivavy aorinanao tsara bango rehefa ny vehivavy zay tsy miasa lohan'ny volony dia efa namoy fo amin'ny fiainana izy zay. Za koa nga oza mitady lehilahy tsony, fa ny volony veninahitry ny vehivavy. Ny any sasany sarosaromana saron-doha fotsiny dia zay, sasany rehefa hivoaka dia tokely an'izao fotsiny. Ranabavy aza tsy mivaky loatra anio, mba endriky ny tany koa ny anareo reo
raha lehilahy daholo ny am'ty tany ty tsy milama avinareo mba endriky ny arabe iny mba endrika amin'ny toerana rehetrarehetra any. Halleloja. Tahiny tompo ianao. Zany zany fa nisy rivotra kely nandalo fotsiny tsangany izy. Iny any sasany avy nikopakopakafo iny efa feno laveny rehetra ataony zao kely fotsiny. Aiza ianao no ajainy olona tianao Jesosy. Halleloja. Tena ny namanao sadikitsika izy tianao Jesosy hoe. Tezero tsara le volona amboarina tsara iny. Iny am'izay no namafany ny tongotra Jesosy. Nataony chiffon ny volony. Zany hoe nanetry tena ianao no ambony indrindra no ity voloko ty Jesosy eo amin'ny fiainako manomboko zao. Hatramin'izay ty voloko ty no ambony indrindra teo amin'ny fiainako. Mindram-bola anamboarako amin'ity, manataka kofi-boay anamboarako amin'ity voloko ity. Mandeha any amin'ny coiffure rehefa vita dia milaza rehefa aveo avy miverina nefa tsy averina akory. Anamboarako amin'ity voloko ity. Ty voloko ity ataoko tsy atao curly e. Inona daholo anaran'ireny curly e? Inona? Tissage e, curly e. Tsy haiko hoe inona e. Vitiny de selfie publié na story Instagram. Ity ny ambony indrindra hatramin'izay Jesosy fa manomboko zao. Enao no ambony indrindra eo amin'ny fiainako. Enao no ambony indrindra eo amin'ny fiainako. Zany raha lasa nabavy ny tena fibebahana. Jesosy ny lasa ambony indrindra ao anatinao ao fa tsy vola, tsy ny lehilahinao, tsy ny volonao, tsy ny comptenao any amin'ny banky, tsy ny tranonao, tsy ny kodorinao, tsy ny laforcena hividy canapé ao an-tranonao. Fa Jesosy no ambony indrindra. Amen, 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 amen. Vakeo ny lioka toko fafito any ambanimbany no misy an'izay. Tapitra ny lioka toko fafito dia lioka toko fafiry amin'izay. Zany ve dia tsy hay kosa raha fahavaloko. Dia eo amin'ny lioka toko fahavalo inona amin'izay ny tantarain'i Jesosy ao. I Maria Magdalena zay nivoahany DEMONIA fito. Azonao ve? Tamin'ny lioka toko fafito izy naninona? Nibebaka. Amin'ny lioka toko fahavalo izy maninona? Délivré. Ny olona mibebaka no ivoahany DEMONIA. Mivoaka ny demony rehefa tena mibebaka marina. Fa raha mbola mibebaka io tsy miala ao zany fa reraka foana ny dadapatsy, reraka foana ny mpiandry. Asandrato eny amin'ny lanitra ny tananao. Raha ibebaka marina ianao dia teneny Jesosy iova fiainana, iova lalana. Ianao no ambony indrindra eo amin'ny fiainako. Tsy za teo aloha itsony za zao fa olom-baovao aho Jesosy aho. Tenena amin'ny Jesosy androany. Raha te andohalika ianao afaka mandohalika. Raha te eo amin'ny altara ianao afaka mankeo amin'ny altara. Zay tianao, zay mamy aminao. Tsisy ny baiko ny vehivavy eo mandohalena mitsangana na mitsongolia na mandadiza fa zay tao anatin'ny taony natao. Jesosy eo. Misotranao amin'ny tian'io ity tamin'izany afatra izany. Misotranao Jesosy. Misotranao Jesosy. Misotranao Jesosy. Misotranao Jesosy. Tianova ny rahalahy ianao, tianova ny anabavy ianao, tianova ny fiainana tsirairay avy ianao. Inandray terena hanova ny fiainana ianao nefa tsy mahita fibebahana akory. Aty anay hoy John mpanao batisa hoe mamoasa voa miendrika ny fibebahana ianareo. Azonao ataony mandohalika, azonao ataony mitsangana, azonao ataony mandendeha. Mamoasa voa miendrika ny fibebahana ianareo. Mamoasa voa miendrika ny fibebahana. Vaolana dia fibebahana, vaolana dia manonitra miova fiainana mihitsy. Zay nandainga ao ka tsy andainga itsony, zay nangalatra ao ka tsy angalatra itsony. Zay miamilaza ny marina amin'ny namany avy ianareo. Zay masona ao ka mbola iamasona hatrany, zay manao ny marina ao ka mbola hanao ny marina hatrany. Tsy délivrance ny voalohany fa repentance. Repentance aloha vao délivrance.